voalohany manome sorana antsika ary teny fankasitrahana koa ho an'ny tompontsika zay nahary atsika nahafahantsika mifankahita amin'izao fotoana izao na dia somary fatara zahay soranay manokana nareo mbola nadika niandry teto tsy haiko angambany no tsy ankasitraka sy sotranareo vaoka ny tsara rano ambony zay nandany ahy amin'isa mbato ambony dia ambony teto ataptanana Mahajanga amin'ireo 26 tany zany ka noho izany misotranareo akoraty tsy hoe hanjary fa manjary mihitsy satria nampanjarinareo izy ity ka nanjary tonga eto aho amahasonom-bavambaokanareo ahy sady angala ny feonareo satria afaka pitsoa dia hisy ny session ordinaire izay ataontsika eny anivony teny meram-pirenena ka noho izany atao ny feonana aminareo alohany hiatrehantsika n'izany fivoriana lehibe izany ary eto ihany koa mahampitariky ny fikambanana anjara raha ty dia tsy maintsy hisy zany ny toromarika apetraka ho antsika mpikambana rehetrarehetra indrindra fa ireo tompon'andraikitra tsy diko manokana ty alohan'ny andehanako mivory satria ity quartier dia anisany betsaka olona ary betsaka mpifidy eto ataptanana ny Mahajanga iarahantsika mahalala fa ao anatin'ny pré-campagne zany isika amin'izao fotoana izao maha filohany prosité ny tenako ato anatiny faritany Mahajanga dia tsara ny afantaranareo an'izay tsara ihany koa ny afantaranareo fa manana candidat ho ben'ny tanàna atsika amin'ity fifidianana ho avy ity akory raha ty ampanjaritsika koa io amin'ny fomba zay ifanaovantsika indrindra fampahafantarana any candidat atsika satria mbola tsy fotoana amin'ny propagande izao fa fotoana ahafahantsika mampafantatra ny candidat atsika manerana ny fototany zay misy atsika hiasa atsika io ka eto manafatra antsika vahoaka ny tsara rano ambony tsy maintsy amin'ny alalany asa ihany no azahoana vokatra tsara rehefa tsy miasa atsika vokatra ratsy zany miandry atsika aloha eo niasa atsika tamin'ny députation ary niprouvé atsika fa matanjaka atsika tondra fandresena rehefa avy eo mbola zay koa no zavatra hapetraky tsika amin'izao fotoana izao fantatra nareo tsara fa tsy manana ainao manjery tsika hainareo tsara fa tsy amendreo miakatra aminainao manjery isika dikan'izay mila tsika mahavita mitetitrano manao porte-porte mila miasa hoy izao tsy maintsy miasa atsika ary tsy maintsy reraka atsika fa tadidionareo fa niary rahanareo rehefa mandresitsika tsy tadidy io satria avy amin'ny ezaka nataontsika no nahafahantsika nitondra zay fandresena zay nefa ireo namantsika mpifaninana amintsika misy ny maramara saina eto dia mampilaza anareo vahoaka ny tsara rano ambony mampilaza ihany koa ny vahoaka ny Mahajanga fa afaka miasa atsika tsy misy sakantsakana manana fikambanana anjara raha ty isika eto ary misy chef de zone maromaro amampolony eto amin'ny fokotany tsara rano ambony misedra izy ireo fampitahorana amin'ireo candidat zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana sy ireo candidat indépendant miaradia amin'ny fitondram-panjakana ka eto no ilazako aminareo mpifaninana rehetrarehetra ary ianao madamo solom-bavambahoaka zay ambadiky n'izao fanaovana antsojay fanaovana menasy ho an'ny olonay ato anatin'ny fokotany sy ireo zay miaradia aminay tompon'andraikitra zay ao anatin'ny fikambanana anjara raha ty hainareo tsara fa manana fikambanana zahay ara-dalàna mijoro ara-dalàna ary manana sampana manerana ny fokotany na Amboropolo eto taptanana ny Mahajanga manodidina ny 2 alina sy 500 ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana anjara raha ty forsa zany ary mazava fa vahoaka ato anatin'ny fokotany eny Amboropolo ato anatin'ny tanàna Mahajanga ireo mpikambana rehetrarehetra ireo misy any manana kara-pifidianana ary fotoanan'ny fifidianana raha teo izao ahoana moa no afantarantsika hoe izany manana kara-pifidianana izany tsy manana
kara-pifidianana raha tsy misy recensement atao. Ahoana moa no ahatongan'olona avitrika andeha hifidy raha tsy misy ny fanentanana atao. Mila fantarina iza ny tsy manana kara-pifidianana, iza ny manana kara-pifidianana. Rehefa fantatra izay zany izay tsy manana kara-pifidianana, zay no karakaraitsika ny atota taratasiny mba ahafandro mifidy. Fanjakana ihany nanao an'izany hoe mahazo ordonnance dia afaka misoratra anarana amin'ny senia dia rehefa aveo afaka mifidy. Ka noho izany tsy azonareo atao no mampitahotra anay ary miditra any anatin'ny tranon'ireo mpikambana aminay. Azadino fa fandikan-dalàna izany. Misy candidat mipetraka eto Tsararano ambony zay tsy maintsy olazaiko ny anarany satria nahavitan'izay fihetsika mamoa fady izay niditra ao an-trano ny mpikambana amintsika, tompona andraikitra amintsika, tsy misy alarana avy amin'ny fanjakana ahafahana miditra ao an-tranon'olona. Misy candidat hoe Thierry, miala tsiny aminao rahalahy, miala tsiny aminao satria nanao fihetsika mamoa fady ianao. Niditra ao an-tranon'olona zay tsy nahazo alalana mba ahafahana mampitahotra ny olontsika. Io candidat io miaradia amin'ny fanjakana, miray petsapetsa miaraka amin'ny député vavy io, zay fatina loham-bahoaka tsy lany izy teo. Ia tsy mahalala an'izany izy tsy lany, hainy zany. Fa rehefa nampandresena mba tokony petrapetraka amin'izay, mba tokony anajatena amin'izay, fa tsy hanao antsotra tsisy moyen ntsony ahafandro mandresy antsika eto. Tsy misy raha tsy amfampitahorana ndro mpitarika antsika reto. Ka raha mbola misy fanaovana an'izay, efa nisy taratasy napetrakinay eny anivon'ny seni makasika an'io. Ary raha mbola mitohy miala tsiny aminao monsieur le maire candidat zay nanao ny fihetsika fa tsy maintsy ametraka fitoriana zahay. Satria tsy maneky zahay vahoaka ny Mahajanga atao antsojay. Vahoaka afaka reo, vahoaka malalaka ireo ary zahay ato koa manana fomba ataonay zay ampandaniana ny candidat-nay. Zay no lalana izorantsika. Mbola tsy nisy ny provocation nataontsika andreo. Na zao niditra agnatin'ny tokantrano ny mpikambana amindreo. Na nisy ny fifampiresahana zay natao miaraka mpikambana amindreo satria mifanaja atsika ao anatin'ny fifaninanana no isiany élection na fifidianana madio ary ekeny vahoaka rehetrarehetra. Isika rehefa resy manaiky resy fa kosa tsy fanao provocation na mitadiady aman'olona. Betsaka efa nataondreo tamin'ny élection députation. Inona nataondreo? Nidirandreo an-trano ireo mpikambana amintsika, tsy misy mandat de perquisition, tsy misy taratasy avy any amin'ny fitsarana fa etraketraka fa hoe rehefa miaraka amin'ny fanjakana toanany fanjakana lasa manao fandikan-dalàna. Zay no ampim-pijoroany solombavam-bahoaka anareo. Tsy manaiky isian'izany amin'ny vahoaka ny Mahajanga. Efa niteneniko teo, malalaka atsika mifidy olona zay fiditsika, malalaka andrehetrarehetra manoana olona zay everiny fa mety aminy. Fa kosa mifampitahotra zay zavatra zay tsy ekena zay fa mahazo matoky anareo fa ny solombavam-bahoaka anareo dia tsy ala akaikinareo ary tsy manaiky nizaniza tanànatsika Mahajanga, antsika jiaby Mahajanga, anjaratsika no mitady vahaolana ahafahantsika mampandroso an'ity tanànatsika ty. Izany no lara-pahamenatsika. Jeronareo lalana simba, tanàna maizina, zany no mamaiky ahoana ny fomba nazavana ny tanànatsika, ahoana ny fomba namboarantsika lalana, ahoana no ampidirantsika rano aty. Zany no problemtsika fa tsy mandeha miditra an-tranon'olona tsy nazahoana lalana. Ka averti ianao monsieur Thierry amin'izay, anao nandroany tratra anay mandeha mamorolo anatin'ny école-mpanjakana nazonay sary io ary tsy maintsy ampahafantaranay vahoaka Mahajanga. Ianao no mandika lalàna eto. Amin'ny fomba hoana moa anatin'ny école-mpanjakana anao mahavita mandeha mamorolona amin'izao fotoana amin'ny pré-campagne zao, fandikan-dalàna zany ary tsy maintsy atolotsika amin'ny responsable. Fa ianareo mahazo mifamory, avaonareo tsara, ataovinareo le recensement, iza ny olontsika manana kara-pifidianana, iza ny tsy manana kara-pifidianana, mandra-pahatongavany date limite ahafahantsika maka ordonnance ndreo olona reo mba afaka mifidy reo mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Zay ny asa miandry atsika. Manarakarakar zay amin'ny tsy fahazahoantsika miakatra aminay manjery, fantatra anareo tsara fa izany afaka ny kristian izany dia olona tsy mahazo miakatra antenne eto. Inona ny antony? Hainareo sa tsy hainareo? Satria tsika miteny zavatra marina eto. Haitsika sa tsy haitsika sa tsy haitsika? Hainareo? Tsisy dikany radio, tsisy dikany télé,
raha télé ndraiky radio nampandany fa lany ireo nefa tsy lany satria nanao raty amin'ny tanànatsika ty teto tsisy olo tsy nahay teto a fa nisan'izany tantaran'olo nanao saritorana tamin'ny tribunal zany le tena problème zao haindreo tsara atsika nametraka ny rangahy ty tonton Faby fa misy olo mangady manao koa ary tonton 5-5 tonton 5-5 tonton Faby tonton'olo jiaby io candidat atsika io dia zaho koa ankoatran'izay mila haitsika rehefa nanapa-kevitra solombavam-boakanareo hainareo tsara ny fahitsiantsika zay miara-dia amintsika miara-dia amin'ny lalany fanovana amin'ny lalana mahitsy tsy mametraka candidat malaso tsika na mialokaloka farany malaso na candidat mangalangalatra satria raha mangalatra candidat zay apetrakintsika ao tsisy zavatra vita zany eto raha olona malemy apetrakintsika ao gaboraraka manadary eto jerevinareo fa nanany commune-tsika nefa tapitra lafo adinonareo fa misy jirama MPE ary olona manambola no tsy mandoa jirama koa tsika jiaby zao magnefa azy tsy maintsy foanatsika tsisy candidat iteny an'izany eto satria manana bénéfice amin'io manana avantage amin'io zay no antom-pijoroatsika zay le fanoherana ataotsika fanoherana mitondra fampandrosoana fa tsy fanoherana be fahatany irafy amin'olo mpitondra ny tanàna teto tsika tsy manao an'izay tsika tsy mirafy ao anatin'ny fahasamihafana iarahantsika miasa ampandrosoana ny tanànatsika fa ny zavatra tsy manjary any zavatra tsy mety any no iadivatsika miaraka ary zay mpanao an'izay tsy maintsy anaritsika tsy maintsy ahitsitsika tahaky ny lazako an'io candidat io sy ireo miaradia aminy azotsika atao tsara ny miasa ao anatin'ny pré-campagne mahafantatra ny olona zay tokony anoanatsika mahafantatra ny olona zay tsy manana karaha-pifidianana entanitsika hisoratra anarana haka certificat de résidence andia haka an'izay ordonnance zay ny amin'ny tribunal ahafany misoratra anarana amin'ny CENI zany no miandry atsika ary tsy maintsy miasa atsika raha tena tianareo député nareo araonareo zao misafidy zay andehanako mba ahafahatsika manova ny tanànatsika ty mba tsy mitsikera koa afaka andro am'izay mba fa tsy tsikerainareo am'izay hoe anao karaha fa nametraka be ny tanàna anao nefa tsy mahavita manao raha am'izay anjaratsika mananatra azy fa reo olo tsy mety anarinareo tsisy raha miova amin'ny tanànatsika eto manao lala ajanjo isika ambany ary nagnino tsy nalefa tsika amin'ny arabe raha fa tsy goudron raha fa béton magnino tsy vita zisika ambony aty zay zany atsika rehefa manao raha tsy manao raha tapany fa mila manao raha fenotsika zao zany mbola manentana anareo andao tsika hiasa manomboky zao tanteraonareo fanampitsika zany solombavam-bahoaka zany tsy objectif zany tsy destination tsika fa mbola lalana ny zoratsika zany hoe mbola 1 kilometre vitatsika zay mbola miandry atsika ny commune mbola miandry atsika ny élection sénatoriale mbola miandry atsika ny élection présidentielle 2028 dikan'izay tsy maintsy miasa atsika ary tsy maintsy mila mifandray tsika zaho tsy solombavam-bahoaka andia androany tsy azo ifampiresahana fa lany ao zao zaho moa alohan'ny eno etaetanareo zany tiako ihany nampitsitiky anareo tonga eto nitondra ny tibeny tanàna zay apetraky ny prositeny de docteur Faby izy nazavaiko teo olona tsotra olona afaka mifandray amintsika rehetrarehetra efa fantatra atsika ny asa nataony teo de izy no atolotra amin'ny prositeny eto tapitanàna ny Mahajanga voalohany ka tsara ny afantaranareo an'izany mba tsy ho tompotrano miono nareo numéro firy hoe numéro firy raiky reo jiaby mampiasa isa masina mbola misy isa masina ankoatra ny raiky zagnarina anao antsika raiky hoina mba amin'ny anarany ray io tsy vola amin'ny anarany telo na roa amin'ny anarany ray isa roa masina telo efatra dimy masina vandindreo zany raiky ndro masina io ndro masina amin'olo jiaby na olo mpanompo ataotsika io vatankazo na vato na rano rehefa manompo tsy maintsy raiky foana le zagnahary tompo iny fa ny fomba fanaovana azy samy hafa ka noho izany iray tsika eto Mahajanga antsika ty tanàna za mahay miara-monina aman'olona maro amin'ny fiaviana samby hafa foko samby hafa fivavahana samby hafa nefa tsika miaraka miainato
na Tananarivo tsy maharesy atsika tsika cosmopolite Tananarivo cosmopolite fa nagnino tsika samby Mahajanga eto mahay miara-miaina hitanao agnatin'ny conseiller-na iato aby ny karazan'ny foko jiaby hitanao ato ny karazan'ny antoko rehetrarehetra misy team zao ay mo team tsika conseiller impernasa agnatin'ny candidat tsika ato koa misy team hafa koa misy SVM koa tsika ay SVM regna ikan'izay antoko rehetrarehetra zany miaraka amintsika ato hagnatanteraka ny oviana zay tsy maintsy tratsarantsika reo ka tsika rehetrarehetra zao matoky anareo mbola ambaranareo hoe afaka andro mbola tsy lavolefona na ino menasy ataondreo zany menasy ataondreo zany verina amin'ny vatandreo foana zany tsy mahavoatsika zany fa tsika tsy maintsy miroso satria zay zany mamparary saindreo hoe ahoana nandresentsika n'olo reto tsisy fomba hafa fa tsy maintsy anao menasitsika ka apetraronareo menasy ataonareo fa Mahajanga tsy mila korotana Mahajanga tsy mila korotana fa Mahajanga mila filaminana Mahajanga mila fampandrosoana zany no mamaika ka izay fomba fiasa nataonareo taloha zay ajanononareo fa manjary hanimba le fihavanantsika hanimba ny firaisan-kinatsika samby zanaka Mahajanga izay zahay jamais hanao provocation izaniza na anao zavatra tsy manara-dalàna fa tokony mifanaja tsirairay izay zany ny tanjonatsika ka zay ny lava zay ny foya misaotra anareo vaoka ny tsara rano ambony tianareo député-nareo afakandro bakeo izy tianareo koa ary tsy hamitaka anareo ary tsy hivadika aminareo fa tsy maintsy misy rirany foana hitatsika mandritra ny didimy taona ty misaotra tompo